Manakaiky tokoa ny fetin'ny Noël sy ny fetin'ny farantaona nisokatra androany ilay hetsika salon de jeu et du jouet etsy amin'ny Coliseum Antsonjombe fahombiazana sady ny andro voalohany tao anatin'ity hetsika natao amalifaliana ny ankizy ity. Maro ireo ray aman-dreny sy ankizy tonga namaly miantso tamin'ity andro voalohany nisian'ilay hetsika salon du jeu et du jouet ety amin'ny Coliseum Antsonjombe ity. Raha tamin'ny ora nandalovana dia tia toerana dia saika hipoka ankizy avokoa ireo trano efa natsangana dia tia toerana. Miara-mikarakara tetsika ity moa ny Okalo sy ny Ecrea Event. Adolo zay no niskafan'ny salon tena efa afaka miteny zay hoe afa-posahady satria ao anatin'ny adolo dia efa be da be oatra sosany olato ary falik'izay ny amin'ny fandraisana anjara an'ireo mpandray anjara rehetra izay tonga namaly ny antso manome fahapahoany ireo ankizy sy ray aman-dreny olon-dehibe rehetrarehetra izay natsoina. Itohiram-pitsalahady ny hetsika ity hetsika ity izay natao ho toeram-pilalaovana lehibe ny Coliseum ka ankoatra ny fampilalaovana samihafa dia misy ihany koa ny toeram-pisakafoanana sy varotana kilalao. Maro dia maro ny fampilalaovana atompontsika amin'ny roue gonflable maro dia maro sy amin'ny endriny be da be rianiny misy ny trampoline élastique, ny quad, ny tyrolienne, ny fampilalaovana izay ataon'ny ski, ao koa ny laser game, nerf, ny maro dia maro izy ao. Ary indrindra fampilalaovana maimaim-poana ho an'ireo ankizy izay tonga maimaim-poana efa tafiditra ao anatin'ny fidirana. Tamin'ny ora nandalovana ety toerana dia nanao parady ny Reine des Neiges sy Princesse Sophia. Ampahany ihany io fa mbola maro ihany koa fanantanana hitanao ety toerana. Ny tapakila fidirana eny ampidirana moa dia ahafahana mandray anjara maimaim-poana amin'ny milalao sasany. Misy kosa nefa ireo kilalao izay misy fandraisana anjara kely.